ilaina ny isin'ny fampihavanana mialohan'ny hirosoana amin'ny fifidianana raha ny nambara ny pasteur Mayol kosa raha ny tafatafa tamin'ny mpanao gazety ny tenany teny Ambohimanambola. Nandritry ny fitsidiana ireo mpino sy mpombazy izay nataon'ny pasteur Mayol teny Ambohimanambola no nilazany fa fanatanterahana ny sordalana ny fanomezana amnistia izay tanterahany fanjakana tetezamita ankehitriny ary ilaina ny fampihavanana sy fitoniana mialoha ny anatanterahana ny fifidianana. Araky ny nambarany ity mpitandrina ity hatrany dia efa dondona ny ialana amin'izao krizy lavareny izao ny malagasy rehetra ary maniry ny isin'ny fifidianana faran'izay aingana fa kosa mbola miayay amin'ny kilalao maloto izay ataon'ny mpanao politika sasansasany satria hatrizay fifidianana ny fanjiby teto izay dia tsy tena safidy ny vahoaka no lany sy nekena teto fa nisy hatrany ny fanodikodinana n'izay safidiny maro anisa izay. Raha ny mahakasika ny fampihavanana sy fanelanelanana izay kasaina tanterahana atsoatsy dia nilaza ity farany fa tena lahara-pahamehana izany ka na ny FFM na ny FFKM no anatanteraka izany dia mankasitraka ny tenany satria raha ho tanterahana ny fifidianana nefa mbola misy ny lolony dia mety hiteraka tsy filaminana sy krizy hafa indray. Ka le fivoriana ataon'ny FFKM tanterahana fampihavanana iny amin'ny mahaolon'ny fiangonana azy dia manatanteraka ny soratra masina izy dia manao hoe sambatra ny mpampihavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra. Fa ny fanontaniana mipetraka hoe anaky ampihavanana ve le olona sa tsy anaky ampihavanana dia za ihany no mamaly anazy raha ohatra ka tiana ho avotana sy vonjena ty firenena ty dia tokony tsy asiana devitra zany fampihavana raha atao zany na FFM na FFKM na izy ny anao azy na izy. Za zany tsy mba contre an'ireny fampihavanana ireny satria za mihitsy ny olona ny fihavanana olona ny fampihavanana koa izy nge ny vahaolana ny tadiaviny ka raha ohatra hoe vaovao amin'ny tetezamita ty moa izy ataony ny tetezamita vaovao fa raha ohatra hoe tsy vaovao amin'ity tsy mety tsisy tetezamita vaovao foana ny ka ny olana ihany no vahana amin'io na tota io na vaovao io tetezamita io fa na anao zao ary anao nefa tsy voavaly izy inona moa ny tombo azo amin'izany nao tetezamita vaovaona nefa korotana indray rehefa avy eo ny tombontsoa azo amin'izay fa dia hoe mba tokony iraisaina ny malagasy fa ny metanana hoe amahana an'le krizy fa tsy na tota io na vaovao zany izay amahana azy ny tokony atao fa tsy fandrirondrivotra eto foana averiko foana ho afa ny vahiny foana nge ny azo tombony amintsika eto radradrainy zareo tsy anaovan'ny gazety be any hoe tsika ny firenena farany manitra indrindra kiza ny tompony andraikina zany tsika malagasy ihany manaiky manipuleny zareo sy ny sisa efa tsy tonga saintsika dia zany miandry antsika eto ka mila olona zany vonina manarina sy amonjy azy ty firenentsika ty zany. Nandritro fotoana io dia mbola namafisiny hatrany fa mizotra makany amin'ny fanatanterahana ilay faminaniana azony 13 taona lazy zay fa ho lasa filoham-pirenena malagasy ny tenany amin'ity taona 13 sy 14 ity ny toetra raha-pirenena mitranga ankehitriny.